Alléluia. Zafady fa somary lava ny tenin'Andriamanitra teo fa tsapako zany fanahy masina tiany amaky azy manontolo aho mba alalantsika zany ny tily tompo ambara ao anatin'ilay nofy. Ry havana malala amin'ny tompo zany ny tompo de tianytsika andeha amin'ny fanetretena fona satria Andriamanitra tsika dia izy no amin'ny avo indrindra, izy no mahery, izy no lehibe. Ka raha tsika zany te hirearea, efa misy ny firiariana, misy ny fiheboheboana, dikan'izay tsika efa te hitovy amin'Andriamanitra. Ka mila mitandrina tsika satria ny firiariana de tsy avy amin'ny tompo, ny manindraindra tena de tsy avy amin'ny tompo, ny fiheboheboana de tsy avy amin'ny Jesosy, fa ny olona manetry tena no asandratra an'Andriamanitra. Hitantsika ny nofin'ny Nebokadnezara fa izy ilay hazo no kapaina noho ny fiheboheboana sy ny firiariana, ka nesorina teo amin'ny fanjakana izy. Navela ihany ny fotony ny fanjakana fa izy nesorina, tena hoe nataon'ny tompo tonga saina de sahalan'ny fombiby ny fony ary nitokana tany anala izy no fehezina amin'ny saina satria sahalan'ny tonga biby mihitsy izy, nihinana ahitra tahaka ny omby. Ratsy be ry havana, ratsy be raha mireharehantsika satria ho tahakan'izany ihany koa tsika raha mirehareha raha tsy mibebaka. Fa Nebokadnezara de nibebaka, ka hitantsika ny fanandratany an'Andriamanitra any ka niverina aminy ny fanjakany sy ny fisainany, satria ny fisainany efa tonga sahala ny fisainany biby. Mitandrema tsika ry havana, tsarovy io tenin'Andriamanitra atao amin'ny Nebokadnezara io. Raha misy firiariana ianao, tsarovy fa mety indray andro any ahetrin'Andriamanitra ianao. Alléluia. Nofy nomeny tompo tamin'ny 11 janvier 2023. Gaga ihany satria nanontany izy fa tsy nahazo valiny. Izao zany no fotoana tiany tompo anambarana azy amiko sy aminao. Tahakan'izao le nofy, zany hovakiko satria soratako ato le izy. Nanofy aho nahita vehivavy anankiray. Io vehivavy io raha vavy anankiray mitantara izy amin'ny namany, mety mpiara-mivavaka aminy na namany tsy haiko, mety namany amin'izao tontolo izao na namany mpiara-miangona aminy de niteny zany izy mitantara nofy. Na nofy zany izy de tantarany le nofy. De nisy rahavavy anankiray niteny azy hoe mila fantarinao izany nofy zany fa fampitandreman'ny tompo anao. Zay nataon'le rahavavy efa nitantarany le nofy izy. Za manofy zany hitako io rahavavy io manofy. De rehefa manofy izy fa tsy fantatra ny zavatra nofisiny de efa manofy zany izy dia mitantara amin'le namany ny nofiny. De ny anankiray niteny azy hoe aza sangisangina zany nofinao zany. Mila manontany ny tompo ianao. De omehome izy fa ohatrany tsy rarahiny ilay nofy. De nitohy le nofy ry havana. Eto zany vao tsapako le izy nazavain'ny fanamasana teo hoe le tapany faharoa zany le nofiny. Izao no lazain'le vehivavy tao anatin'le faharoany, nitohy zany le nofy. Niteny izy tamiko zany tenenany hoe ny farafaranay izy manana tahaka ny farafaranao io izy. Ny farafara ry havana de hazo misy ihany koa ny vy. Fa eto de zao no nataony hoe manana ohatran'io izy ohatran'io farafaranao io. Sady mijery le farafarako izy fa ny anay izy mafy be. Sady mijery le farafarako izy fa ny anao izy malemy. Alléluia.
Fa ny azony farafaranao izy malemy, fa ny anao izy mahery, matanjaka. Zay natao. Nanazava ny fanahy masina ry havana. Fa ny nofo izay ampanofisin'ny tompo azy dia efa fampitandreman'ny tompo azy. Fampitandreman'ny tompo azy. Ka raha tsy mibebaka izy, raha tsy tonga saina izy, dia ho tahaka ny Nebokadnezara. Raha tsy tonga saina tsika amin'io firiariantsika fieboebotsika io, mila zany tsika manetry tena ry havana. Asain'ny tompo manetry tena tsika androany. Miala amin'ny fiavonavonana sy ny firiariana. Zaho no tena tsara tarehy, zaho no tena tsara bika, zaho no mahay mihira, zaho no tena mafy be. Alleluia. Zahay ny ao an-tranonay manana ny rehetrarehetra izahay, tsisy tahaka anay. Manetretena re tompoko, na manana ianao manana fanetretena. Miteny amintsika tompo androany, tonga amintsika zao teny izao, mba handeha amin'ny fanetretena izao sy ianao, satria ny tompontsika dia ao anatin'ny fanetretena. Raha manetry tena tsika dia ny tompo no manandratra atsika, fa tsy tsika no manandratra ny vatantsika. Nebokadnezara dia ny rehareha manandratra ny tenany. Hitantsika raha mamaky tsika amin'ny farany dia milaza izy raha nijery ny fanjakany. Indre jerezany alehibe ny fanjakako izy. Amen. Lehibe izy ny fanjakako. Ny rehareha izy, ny eritreritra izy efa vita ny heriny hoe avy aminy zany. Tsy avy amintsika io ry havana. Na io fofinaina omeny tompo atsika io, na io tombonandro fahasalamana omeny tompo atsika io, tsy avy amintsika io. Koka tsika tsy rehareha. Na manana asa tsara atsika, na manana trano tsara be tsika, ananatsika ny fitaovana rehetra, ka raha tsy manana malala mihetry tsika, dia Andriamanitra mihitsy no mampihetry atsika. Ary amin'izay fotoana izay dia ho sahala ny tahaka ny Nebokadnezara isika, ahetry any ambany dia ambany, ho tahaka ny biby, hiara-mipetraka amin'ny biby. Nebokadnezara niara-mipetraka amin'ny biby nefa mpanjaka nanana izy azy. Ry havana, mibeba isika raha ao anatin'ny firiariana, mibeba isika raha ao anatin'ny fizahozahoana, fa tsy ao anatin'izany ny tompontsika. Ny hazo izay lazainy, satria nanontany eo, io zany le hazo everiny fa mafy, satria ny teny mihitsy eto le rahavavy ny teny mihitsy hoe zay izy manana hazo tahaka ny anao io, farafara tahaka ny anao, fa ny anao izy mafy be. Ny hazo ry havana dia tsy mafy, ny hazo dia azo kapaina, ny hazo dia azo dorana amin'ny afo. Alleluia. Ny eritreritra la rehevavy fa mafy izy, mahery izy, mahavita tena izy. Io vehivavy hitako io dia fantatro. Mampitandrina atsika ny tompo mba tsy hirehareha. Ny hazo izay hireharehavanao nefa ho tapahana ho lo, ny hazo mora lo, azo dorana amin'ny afo hirehitra. Ahoana ianao no mirehareha fa lehibe tahaka Nebokadnezara, ny rehareha fa izy no lehibe, azy ny fanjakana. Fa hain'Andriamanitra esorina aminao zany amin'ny ora tsy ampoizinao amindray mpimaso, tahaka nanjoa Nebokadnezara teto. Nesorina tamin'ny fanjakana izy, ka tanteraka ilay teny. Ry havana, raha ao anatin'ny firiariana ianao, mireherenao manatobila, manana fiara, manana trano, ento ampanetretena ry tompoko, satria hain'Andriamanitra esorina amintsika izany. Raha tsy mahay mandeha ampihetrena izao sy ianao, raha tsy mahay mihetra izao sy ianao, Andriamanitra mihitsy no mampihetra ianao. Ka rehefa Andriamanitra no mampihetra antsika mafimafy, ka aleotsika mibebaka, aleotsika miala amin'izany
miala amin'ny firiariana fa tsy avy amin'ny Jesosy, miala amin'ny fieboebona fa tsy avy amin'ny Jesosy, miala amin'ny fizahozahoana fa tsy avy amin'ny Jesosy ry havana. Heverinao mafy, heverinao mafy ny hazo dia tsy mafy, na dia tsara toy inona aza, mora kapaina, mora hodorana, mora leo. Koa tonga amintsika zany teny zany andiniha tena tsika tsirairay avy. Nebokadnezara nyrehareha hoe tsisy fanjakana tahaka ny fanjakany. Tahaka an'izay koa nataony rahavavy teto, satria tsy azoko mihitsy ilay izy isaorana ny tompo mampalala. Tahaka Nebokadnezara hoy izy, izay mieritreritra hoe mafy ny hazo fa ny hafa tsinotsinona, ny hafa ambany fa ny hazo no tsara sy matanjaka. Izay nataony rahavavy teto, ilay vehivavy tamiko teto. Mitandrema tompoko, mitandrema ny amin'ny famindrantsika, ny amin'ny fanarahantsika an' Jesosy. Jesosy tonga ho tompoina, Jesosy tonga hanompo azafady fa tsy ho tompoina, tsy ho tompoina isika fa tonga hanompo. Ny hanompo dia mariky ny fanetretena, ny manompo olona, manompo ny mahantra, manome ny mahantra, mizara ho an'ny tsy manana. Izay le fanompoana takin'ny tompo tamin'ny Nebokadnezara nefa tsy nitanterahany, ny teny azy Daniela nefa tsy nitanterahany. Ka rehefa antsika ihany koa tsy miaino ny fanantanterahana dia tsy fiainoantsika, tsy fiainoantsika ny teny izay voaraintsika sy azontsika. Fa raha miaintsika dia mibebaka dia miala. Fa raha tsy izay tsika dia ho tonga amintsika ny fahatezeran'ny tompo. Dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany, ho azy hatramin'ny taona indrindra ho mandrakizay. Amen, amen.